Falmeramanao zay manaraka ny Cool FM sy ny Cool TV manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ora vitsy mialohan'ny gadonan'ny androm-pifidianana ho filoham-pirenena maro ny olom-pirenena tsy nahazo tsy ao anatin'ny lisam-pifidianana maro no sahirana noho izany toy ny tany Ambofokotany Ambojafitosy no tsidianay. Olana mipetraka fatafakatra hatramin'ny 50 ny isan'ireo olom-pirenena tsy nahazo kara-pifidianana ary tsy tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana tamin'ny omaly fanadadiny. Raha ny fitarainana azy ny mpanao gazety sy ny zavamisy eny anivon'ny Fokotany momba ny lisam-pifidianana toy mombana kokoa ny lisitra natrehana ny fitsapakevim-bahoaka tamin'ny taona 2010 no ity lisitra ankehitriny ity. Maro ny zavamisy akatiky ny fifidianana izao, fianakaviana, iray amin'ireo mpivady ao tokantrano, ny 3 amin'ny olona 5 mpifidy ao an-trano tsy voasoratra anaty lisitra, ohatra vitsivitsy ny retim-ponina ireto. Ny ordonnance na ohatr'izany ahafahan'ny olona tsiraray mifidy fa tsy hoe atao verso daholo ireo rehetrarehetra tsy mahazo kara-pifidianana ireo ary zavatra tsy normal mihitsy raha ohatra ka hoe ao anatin'ny Fokotany iray ohatra hoe misy 100 na 50 ohatra tsy mahafaka mifidy vokatry ny fomba nanaovan'ny senita an'le liste électorale dia tsy normal mihitsy izany aloha fa izay zany hiady hatramin'ny farany efa nandeha tany amin'ny niveau en commune momba ny senita ny braon'ny senita ao amin'ny commune dia zao miverina atao amin'ny Fokotany izao dia mahitanao moa dia manambara ny vetsovetsompo fa tsy mety io ary tena fifidianana tsy mety io rehefa tsy misy ny ordonnance dia avoaka ny lisitra ny fifidianana teo alohana ny au niveau Fokotany sy ny tsy haiko na misy koa any amin'ny commune. Izay zao ny ankabeazany hoe tsy nahazo. Raha manao manokana ve zao fa nahazo kara-pifidianana ny anahy zao vadika efa nahazo nefa izay mbola tsy nahazo. Dia inona mety ataonao zany rehefa tonga ny amin'ny zoma? Za zao mety tsy fidy mihitsy aloha. Dia rehefa nankaranseny matao amin'zareo karatra ohatra ninona netiko tany aloha zany nantany hoe voasoratra ve ny anarako taty nefa zay nakano soma taloha dia io zay ty karatra anao ty tsy miasa tsony fa tokony manao anao mbola say makafisy ana manjakaliana ve zany amin'izay tsy vitako tsony. Tainao tsy hiady ho avy ao amin'ny Fokotany any amin'io sa hoe andalo mihitsy aloha e raha afaka raha manome taratasy anay dia fidy ara-dalàna ohatran'ny olona rehetra. Manaiky an'io lesika goavana amin'ny lisam-pifidianana io ny eny anivon'ny Fokotany tahaka ny eto Ambojafitosy. Ny lamina kokoa ny fanisan'ny mpifidy nataon'ny Fokotany noho ny ataon'ireo agents électoraux avy any amin'ny senita raha ny fanazavana azo. Raha-mpanjakana zao fa izy ity moa nanao recensement dia senita nanakarama olona manokana izany olona eo anivon'ny Fokotany any fa zay mahatsapa mihitsy fa hoe hafa ihany ny Fokotany mahafantatra ny tena quartier misy eto amin'ny Fokotany fa misy tsy nilalovan'ny senita ilay izy na hoe nandalo izy dia sy tao ilay olona dia navelany tamin'izao fa raha ny Fokotany nanao an'ity azy ity tena hitanay dodoriny ary zay mahatsara hoe Fokotany ihany aloha fa tsy haiko aloha hoe maninona tsy mahatoky an'ny Fokotany ve ny senita tsy mahatoky amin'ny mpiandraikitry ny Fokotany ve nomena olona hafa ny karamaina na dia olona anivon'ny Fokotany ary ilay olona tsy mahafantatra ny faritry ny Fokotany dia ny andraikitry ny Fokotany zao dia mizara karatra ihany mizara ny karatra sy manatateraka ny fifidianana zay zao ny tena andraran'ny Fokotany hatreto aloha. Manoloana izany, isy ihany ve ny ordonnance no ny amena sa tsisy izany ho an'ireo tsy ao anaty lisam-pifidianana. Miainga avy amin'ny fanisambahoaka izay nitanterahany agents électoraux ny isan'ny mpifidy avy any anivon'ny Fokotany izany. Ny fanisan'ny mpifidy sy ny fampiasana an'ireo agents électoraux ireo izay nanokanana vola amin'ny miliara nanaovana izany manerana Madagasikara. Izy fanapa-kevitra nadidy tampoka ivoaka no ny amehana vera-pitso eny anivon'ny senita mety tsy ho azo itovirana izany raha ny zavamisy hatramin'ny androany. Araka ny vaovao azon'ny mpanao gazety io atoandro io moa dia isy ny fanambaran'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina manomboka amin'ny valora izay mivantana amin'ny RNM sy ny TVM.
azo ienana ny fiandriam-pahalemana 7:03 alina ny mpitandro ny filaminana hiasa raha-pitso 7:00 kosa ny avy amin'ny gendarmerie pirenena 1:00 alina miaramila ary polisy ny 7:00 hiasa avokoa ireo mandritra ary aorianan'ny fifidianana misy ny fepetra manokana tsy maintsy horaisin'ny mpitandro ny filaminana amin'ity fotoam-pifidianana ity ireo no ventikevitra ny horaisin'ny solotenany miaramila ny polisy ary ny zandary nandritra ny valandresaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety omaly tetsy amin'ny gendarmerie nationale tetsy Kadalalana fanadetsina fifidianana ao anaty fandriam-pahalemana izay raha atao bangotongana ny votoatin'ny resadresaka ny fanaovan'ny solotenany mpitandro filaminana telo izany hoe ny miaramila ny polisy ary ny zandary tamin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny tobiny gendarmerie nationale tetsy Kadalalana androany tamin'ny folora no mariny tamin'izany ny fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny hiasa avokoa ary hiparitaka manerana n'Antananarivo ny mpitandro filaminana miasa eto amin'ny farim-piadidiana Antananarivo mandritra ny fifidianana mizara dingana telo ny fiarovana ny fahalemana fitandrona ny filaminana mialohan'ny fifidianana mandritra ny fifidianana ary aorian'ny fifidianana fepetra tsy maintsy noraisin'ny mpitandro ny filaminana ny fitandrona ny fitaovana ampiasaina amin'ny fifidianana izay efa miparitaka manerana ny komunina sy ny fonkotany amin'izao fotoana izao fepetra iray noraisina ihany koa ny mahakasika ny mpanara-mason'ny fifidianana avy any ivelany mikasika ny observateur avy any ivelany ireny dia efa misy ny fepetra manokana zany mikasika ny fiarovana ireny tsy hoe arovana observateur iray dia mpitandro filaminana iray fa efa misy laminasy stratégie zany iarana amin'ireny fikarakara fifidianana observateur ireny amin'ny fiarovana izy ireny na akaiky io na lavitra arakaraka ny toerana izay heverina jerena ny niveau d'insécurité Antananarivo fantatsireo ihany fa misy ny zone azo atao hoe zone rouge toerana ny atsimo zany izy dia hitovy loatra aminy ny fandanjavatra teny andreny amin'ny zorobe mandoky sy namandreny amin'ireny dia amafisina mihitsy ny déplacement ireny zany dia tsy maintsy rahamaso tsy maintsy asina patrouille manangeny ny déplacement ireny mba hialana sanatria ka misy maratra na misy zavatra mahazo indreny olona reny dia izy fiatsaikany amin'ny fahitan'zareo ty fifidianana ataontsika ty misy mpitandro filaminana ihany koa aparitaka amin'ireo point sensible toy ny jirama ny haino manjerim-panjakana sy ny maro hafa izay mety hiaran'ny korontana anisan'izany ny eny an-dalambe efa tonga ny oenti-manana anatanterahana io fitandrona filaminana io ka efa vonina tanteraka ny mpitandro filaminana anao ny adidiny toy izao kosa ireo fepetra raisin'ny vondrikery telo ao amin'ny mpitandro filaminana mandritra ny fifidianana tsy azo atao ny mivarotra zava-pisotro mahamamo mandritra ny andro fifidianana zany ka raha misy olona mivarotra na magasin mivarotra dia efa mandika lalàna izy zay dia tsy maintsy andraisanay fepetra ny faharoa dia ny andraikitra mpitandro filaminana moa dia manao izay ampizotra filaminana ilay fifidianana amin'ny fotoana io zany dia consigné daholo ny mpitandro filaminana rehetra ny miaramila ny gendarme ary ny polisy misy ny polisy izay gendarme ary miaramila izay mijanona eny amin'ny toeram-piasana ataontsika hoe réserve misy ny mpitandro filaminana izay anao fanamina hipetraka eny amin'ny toerana izay efa mifaritana izay azo antsoina rehefa misy ilaina anazy zany dia ireo zany manao fanamina sy mitondra fitaovana ety miasa andavanandro misy koa mpitandro filaminana izay manao fanamina sivily izay miasa any amin'ireny toerana isin'ny fifidianana ireny sy ny eny amin'ny manodidina azy tsy maintsy miandry hatramin'ny faran'ny fifidianana koa ireo mpitandro filaminana miaro ny valim-pifidianana mety misy fandrangita na mety misy zavatra foronina entina anakorontanana dia reny rehetrarehetra reny koa efa misy fepetra voapita anivony formation rehetrarehetra any amin'izay toerana misy ny fifidianana vonina ny mpitandro filaminana hiaro ny fandriam-pahalemana mba ho voninahitry ny firenena sy mba tsy ho maty kena maso ny malagasy eo anatrehan'ireo mpanara-maso ny fifidianana avy any ivelany
Efa vonina kosa ny senita amin'ny latsabaty rahampitso misy ny fepetra manokana ny raisiny ho an'ireo olona manana kilema mba ahafahan'izy ireo maneho ny safidiny amin'ny fifidianana izay atao rahampitso ny andindiny avy hatrany. Izay olona manana kilema dia azo ny atao zany ny manenjy olona izay olona fantany atokisany hiaraka aminy ao anatiny birao-pifidianana. Fa eto zany zahay dia manasa an'ireo bureau de vote, ny président bureau de vote sy ny bureau de vote rehetra mba anome lalana voalohany hifidy ireo olona manana kilema, ireo vehivavy bevoka, ireo be antitra, ireo membre ny bureau de vote, ireo délégué ny candidat, ireo miaramila ary mbola hitanina koa ny miaramila amin'ny enina maraina mba fa andeha hifidy ireo miaramila izay manao asany ny asany. Pejy hafa kosa indray miisa 4 ny rivo-doza amin'ny forona ao anatin'ny ranomasimbe indianina samy manome anarana tsirairay avy ireo firenena miisa 12 mpikambana mirana no anarana voafidy eto Madagasikara. Tsy mbola voafaritra mazava ny isan'ireo rivo-doza andalo eto amintsika sy ny fotoana hiavindy. Fanazavana. Ifarana ny volana Oktobra, vanim-potoana manasa taona. Hiditra ny volana Novambra, fotoana ny fahavaratra. Mifanindran-dalana amin'ny vanim-potoana fiforonan'ny rivo-doza. Isy fiovana ny toetry ny andro araka izany. Etsenkilany, isan'ny toerana fandalovan'ny rivo-doza i Madagasikara. Isa-taona, misy mandrakariva izay rivo-doza izay. Amin'izao fotoana izao dia tsy mbola voafaritra ny tanjaka ny rivo-doza izay hisy, ary tsy mbola voafaritra ihany koa na volana inona no hisy rivo-doza hiditra aty an-tanety. Mbola tsy afaka mamantatra koa izay izao hoe izay hiditra voalohany na avy any amin'ny ranomasimbe indianina na izay miforona ao anatin'ny canal de Mozambique fa saingy manara-maso tsy tapaka isan'andro isan'andro ny aty amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Maro ny fepetra tsy maintsy raisin'ny mponina momba ny tenany, ny toeram-ponenana sy ny manodidina. Elo, manadio ny lakan-drano, manamafy ny tafotrano, isoroana ny loza mety hitranga. Mbola isy fampitandremana ataon'ny tompona andraikitra momba izany, fa ny azo atao dia ny miomana. Mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany amin'ny valorandray ny fotoana antsika manaraka veloma tompoko.